Andro fahatelo amin'ny tolona izay ataony kandida fa kandida raika amby folo amin'izao vaovao mafana sy ireo vaovao maresaky eto amin'ny tany firenena zao ka nanentana olona vahoaka maro ny tonga ny vahoaka ary nanao fidinina an-dalambe izay tsy mitady compte fa mandeha am-pilaminana zay no takiny kandida raika amby folo sy ireo député sasasasany. Zareo moa mitaky fivoriana na hoe fihainoana ny fanatahana izay ataon-jareo fa ny etsan-daniny kosa ny mpitondra na ireo filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina dia mihazakazaka zareo amin'izao fotoana zao ny mba hisiany fifidianana mihazakazaka amin'ny hoe andao hanao propagandy nefa kosa ireo kandida raika amby folo sy ireo mpanaradiana azy ary koa ireo député ireo dia mangataka mba hisiany filaminana na mialohan'ny fifidianana na aorian'ny fifidianana no takiny zareo mba hilamina tokoa ny firenena. Nefa mihazakazaka ireo mpitondra amin'izao fotoana zao sy ireo filoham-pirenena teo aloha ka izay no takiny reto amin'izao fotoana zao andro fahatelo amin'izao fotoana zao hita sy taratra fa ary tsapa fa milamina tokoa no teo satria tsisy mpitandro filaminana ka nandeha avy any amin'ny knaps nandeha amin'ny andafamamba sy ampifindroa iny ny kandida raika amby folo. Amin'izao fotoana zao nefa mbola mitohy hatrany mba hitavana ny rano sikitsiny eto amin'ny tany tsy firenena satria avelave overimaina ny tolona izay atao fa mampalahelo ny toerana ankehitriny ary tokony hirahina tsika malagasy rehetra amin'izao fotoana zao vajano hitantana ny firenena vajano ho lany eo indray ino ny tokony atao fa izay no mahatonga andao kandida miakatra mitsotra amin'izao fotoana zao fa mazotoa mijery naneo firaisankina ny fitondrany ireo kandida raika amby folo ataontsika hoe souffleur zany hoe legume zany satria atrovizantsika manko fa misy lehilahy anankiray izay niantsena samby ireo gendarme sy matoloty ireo napitely zareo tanatin'ny camion nefa kosa very zareo mitondra bomba nefa souffleur atao anatin'ny kitapony fa zany karazana ataontsika hoe firaisankina na fiombona kery na firaisankina zay tinentsika tao zay miaraka amin'ny lehilahy ohatra hoentiny mpitandro filaminana sy ireo mpitondra sy filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina ohatra exemple hita zareo fa hoe ay mahay mirahina ny kandida raika amby folo reto ary nanome ohatra mba hahatonga saina ireto mpitandro filaminana reto ny tena tanjona na point lalna izorany souffleur dia firaisankina na ohatra omeny reto mba hahatonga saina reto mpitandro filaminana reto hoe na mitondra souffleur na legume aza samborinareo na mitondra na tsy mitondra inona aza samborinareo tifirinareo bomba na lacrymogène ka ny endrika na style na firaisankina no ohatran'izany na endrika mba hahatonga sain'ireo mpitandro filaminana no mahatonga an'izany tsy midika fa hoe fahabadona na hoe ohatrany hoe milatsaka ambany ny firenena fa mba hahatonga saina ireto mpitandro filaminana reto satria mahazo baiko manao heri-pamoretana ataony amin'ny vahoaka ka hahatonga saina inareo io hoe hatraiza ny fetra mba ataoko ny farapaha-pahefana izay ataoko hatraiza ny limitiny izay fahefana ananako ka ohatra ataony kandida ho anareo io souffleur io mba hahatonga saina inareo hitatsika rinandroany moa fa tsisy gendarme tsisy polisy na miaramila ny sakana zareo satria karazana souffleur no bala na hoe fitaovana entina hiadina amin'reto mpitandro filaminana reto ka zany endrika ataontsika hoe balana endrika ataontsika hoe materielina fitaovana mba hiadina amin'reto mpitondra reto na filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina ny souffleur ary tolona tsy maintsy handesy miaraka amin'ny ataontsika hoe symbolique izany nefa kosa tsy hijanona amin'ilay symbolique le izy fa
hideha any an-dalabe ary hitonada hatrany na maloha na ho reny fifidianana satria tandrina ray ihany ny mba hisy fifidianana ilamina eto amin'ny tany tsy firenena ary tokony izy tokony latsaka filoam-pirenena andravelona satria vadraha fa mazo tao mijery tombolay sy tompoko vavy. Inge teo amin'ny knapo 7 moa zany ireo candidat iraika ambin'ny folo ny Zara Souffleur izay moa zany no anamarihana ity hetsika androany ity dia mizotra moramora manaraka ny lalana miazana andavamamba izy ireo amin'izao fotoana izao mandeha tongotra miaraka amin'ireo mpiaradia aminy izanao ampitaina amintsika eo ihany hoe makaizavo ny lalana rehefa avy eo inona ny atao fanamarihana nyity hetsika androany ity. Arak'izao hita amin'ny sary izao dia mitovy ny olona izay manara-dia reto candidat iraika ambin'ny folo reto amin'izao fotoana izao
mety tandro filamina mety andaniny manaraka ery amin'ny sisiny ery ihany koa filaminana tanteraka ny antsika Marika omeny kandida amin'izao fotoana izao rana saina Timbaina sainam-pirenena ao anatiny atsika izay moa zany toromarika menga amin'izao fotoana izao dia mitohy hatrany Ya falla con guitarra,
Afividianana na ny afikasana amin'ny kodina ny safidy mahoaka izay da rolaoratsiraka moa zany fa tena tsevasevadalana teny dia fialana amin'izay latimoderne sy ny Fanagnaiko izany ny ambiance ity ampandehanana amin'izao fotoana izao a. Eto anoloany aritsika mandavamamba zany ireo kandida amin'izao fotoana izao a mitoy ny dia zotra moramora mahazo ny lalana makany amin'ny sena amin'iny hatreto mbola tsy fantatra hoe aiza ny tena lalana alehan'izy ireo fa miezaka mitarika ny dia ireo kandida sady mifampisakambina amin'izao fotoana izao a mafiana ny ambiance ety toerana. Masina resaka kely aloha. Masina resaka kely aloha president. Raha ny toromarika voaray amin'izao dia
Mizotra makany nosy be ny hetsika izay tarihan'ireto candidat ireto. Milalantsiny amin'ny sary somary netsika satria tena ifantofana. Fanitsakitro io dia sahirana mpapita vaovao mivarana amin'izao fotoana izao fa hiezaka amakina amintsika arak'izay azo atao ihany ny mpanao gazety. Aza dia misisika be ny fa maro samy foana ty ihany. Ia! Tena nafinaritsy ireto eo zany. Ka iny fanombony io zao fa itoy io rapiso, toy amin'ny sabosy ary magnerana ny Madagasikara amin'ny sabosy. Satria ty zavatra ty, zavatra national izy ty. Ary izy ty soanay manokana fa ho azysika daholy ho ane taranaka faramandimby ho ane firenena. Ka miaso anareo vahoaka rehetrarehetra eto Tananarivo, eto Madagasikara andeha agnome tanagny fosika rehetrarehetra ty zavatra ty. Io izao sy dia hitan'ny solo hoe zavatra natao, zahay manao marche pacifique. Manao marche pacifique zay sy mikorotana ay, angamba tsisy magasin vaky teo. Fa tena milamina ataonay dia fa iny foana zany no tananay ame magnaraka dia nafinaritsy dia mbola maro koa moa iteny dia vita eo ana angambany. Ia, miatsa hitatsika teo fa milamina tsara ary zay tsy mitady korotana. Teka be ho atsika rehetrarehetra mahay milamina asehotsika azy fa olo-kendry tsika ary ho azotsika ny fandresena sa tsy ho azotsika azotsika ao anatin'ny filaminana ny fandresena fa miery tsy mba leo mifanahy marina sa tsy marina zay manomboka androany dia manao azy ampilamina antsika dia toy izantsika ampilaminana dia ho azontsika ampilaminana io fahefana io marina sa tsy marina zay ihany tolona ataontsika tolona ho an'ny taranaka araka voalaza teo ho an'ny mandreny rehetrarehetra manentana antsika manomboka rapitso hatramin'ny sabotsy tsy mijanona raha tsy miova ny zava-misy eto Madagasikara saotra betsaka antsika rehetra. Za mitodika voalohany amin'ny polisy sy miaramila. Nahita tsy natsapa koa fa natao herim-pamoretana polisy sy miaramila. Te afatsika aloha polisy miaramila za nahita fa ny gendarme dia ampiasa hery, ampiasa basy amintsika diso lalana izy. Mana sa tsy mana? Fa tianantsika tiany basitsika souffleur. Ary tsy mila lacrymogène zay fa tiany anay ary tsy maintsy azontsika mifandresena to place toko vavy. Makaiza tompoko Zao fotoana izao moa zany mbola dikevitra hoe aiza ny toy lalana ombana. Raha ny tenenina tany am-boalohany ho an'ny Nosy be dia mbola misy fampiresahana kely hoe ho an'ny Nosy be ihany satria totika miverina mankany am-piafolomo zany ireo candidat amin'izao fotoana izao ary dia miverina mankaty am-piafolomo zotra mankaty am-piafolomo dian'izy ireo. Come lo abbiamo fatto taxi di smarano lo che andare lì. General Però la data che va bene.
Ao ngeza vady. Alide, efa tena malalaka be ianareo mety. Efa tena tsisy olona tsy mety. Malakilaky marsarerana sady mijery nareo aty. Eto amin'ny sipeny mandavamamba mandeha ny devitra misy fifanakevitra mandeha raha hoe makaiza ny toy ny lalana amin'izao fotoana izao misy kandida manosihevitra ny hoe manaraka ny lalana pavé izay verina makany andavamamba mbola mandeha ny adevitra Lapitso zay zany a mitovy amin'ny androany a lapitso zay Amfity aiza le toerana? Tsy afaka tenenina fa zay tsy mila bombe lacrymogène. Zay mila atao diabe ampilaminana. Lapitso ny programme manao diabe ampilaminana. Mandrapahovina président, mandrapahovina le Chaque zany. Estou bem. Alô. Ada mandir sana oi. Iro lawan. President lawan. Ada nahafapoanareo hoe mihetsika natao androany to tsara be satria hitanareo fa tsisy tifitra bomba lacrymogène androany. Zany hoe le stratégie zany hoe anao zavatra ampilaminana na omby tsara ankasitrahana dia vao maiky koa betsaka amin'ny vahoaka zay tsy tia korontana ny sasany tena tonga zareo nahafinaritra zareo le izy dia aloha izy dia mbona mahafinaritra io fa sao dia tonga indray zareo dia aloha ajanona fa rapitso tsisy mitsoka tsy maintsy mahavita ny aditsika fitakina ny fividianana mba handeha amin'ny rariny fitakina mba tsy mitanila ny administration fitakina ho anareo polisy
maramila milamina misaotra anareo polisy maramila gendarme oka zay tifitra varary oka zay tsy mila tifitra satria zay tsy mila tivira tiviro ny dahalo sanatria raha ohatra misy dana tadiavo zay tsy dahalo zay olona ianareo manao hetsika niseny milaza fa mitoy ampilaminana ihany koa kaseny efa mitongilana zay mahatonga anay miteny azy hoe mitongilana ny seny efa tsy crédible tsony efa zao ve ny olona ty amin'ny arabe aiza fitondram-panjakana supposé isolo any Andro Rajoelina sady démission mbola tsy miteny hatramin'izao ny hoe filoam-panjakana aiza premier ministre tsy misy fitondrana tsony eto Madagasikara mandeha gona fotsiny tsika io de mitoy io raha pitsondray tsika foatanareo ihany aza misy anay araka izany dia mifarana moa zany ny diabe izay nitariany candidat iraika amby folo tamin'ny ity androany ity saingy mbola hotohizany zany raha pitso tsy mbola fantatra hoe miainga makaiza miainga azy amin'ray dia makaiza izay hetsika raha pitso zay na mety ho kosa ireo candidat fa mbola hitoy ny hetsika raha pitso ary mbola hitoy mandritra ny fotoana tsy voatetra izany mandra-pivaly ny fangatahany izy ireo WhatsApp